anolotra ny arahaba tompoko amafisina trano ny fampitandremana ho an'ny mpiandrika indrindra moa ireo mpampiasa lakana madinika fa misy alin-drano vaventy manomboka avy eto Morondava ka hatrany Taolagnaro ho an'ny mpiandrika sy ny mpampiasa ny ranomasina amin'ny faritra iny zany dia aleo tsy misodisody eny an-dranomasina mihitsy aloha raha ho amin'ny rahampitso satria anonja be na aherin'ny ranomasina vinavinaina ena miandalana kosa zay makany amin'ny Zoma raha ohatsakany sandavany ihany koa ny toromarika izay omeny ny manam-pahefana eny fotony mba hisorohana ny loza mety iseho raha iverenantsika ny toetry ny andro akapobeny aty an-tanety dia mivaratra azy aloha mandrafitra ny toetry ny andro any amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny Madagasikara arak'izany ara dia mitoetra eo foana ny orana efa mahazatra aty amin'ny faritry Sava Analanjorofo mety hipaka hatrany Toamasina ny tsiko miovaova kosa ny mandrafitra ny toetry ny andro any amin'ny faritra sisa rehetra ny zavona mitoetra ny voamaraina fa misava ihany moa zay rehefa misandratr'andro any amin'ny ilany andrefana sy ny faritra atsimony Madagasikara andao jerena amin'ny antsipliany ary ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina azorana tandrifindraona ny aty amin'ny manodidina ny Mahanoro raha toka andraona mety arahana orana malefaka indraindray aty amin'ny faritra Sava Analanjorofo ary ny tapany avaratra ny faritra Atsinanana ny faritra sisa rehetra kosa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny aoriny ny zavona voamaraina aty amin'ny ilany andrefany avoatany sy ny atany atsimony Madagasikara raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia mahazorana malefaka ny aty amin'ny manodidina ny Antala Analanjorofo ary mety hipaka hatrany Toamasina andraona mety arahana herikerika manify kosa indraindray ny aty amin'ny manodidina ny faritra Atsinanana sy Mangoro ho an'ny avoatany miazo any faritra avaratra ary vatovavafitovinamy moa dia andraona na andraona mitsitokotoko ny faritra sisa rehetra dia omaina ny andro amin'ny akapobeny mivinany maripana raha ho amin'ny rahampitso mananika hatrany amin'ny 4 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny manodidina Morondava sy Antsohi 2 ka hatramin'ny 5 degré kosa ho an'ny avoatany raha ny vinany toetry ny andro ny Zoma kosa indray dia andraona mety arahana herikerika manify indrindra ny voamaraina ho an'ny faritry Mangoro sy ny ilany atsinanany Analamanga azorana malefaka kosa ny aty amin'ny manodidina ny Sambava Antala Analanjorofo ary mifaritra Atsinanana ny alina kosa ny tombanana azo orana malefaka ny aty amin'ny faritry Vatovavafitovinany sy Atsimo Atsinanana ny faritra sisa rehetra moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny mivinany maripana ny Zoma zao dia mananika hatrany amin'ny 5 degré mihitsy aloha ny maripana ambony indrindra aty amin'ny manodidina Morondava sy Antsohi ho an'ny avoatany tsy dia misy fiovana fa eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 15 degré andao faranana mivinany toetry ny andro amin'ny sabotsy ary izay dia mahazorana malefaka hatrany aloha ny aty amin'ny faritry Sava Analanjorofo ary Atsinanana raha toka andraona na andraona mitsitokotoko ny aty amin'ny faritra avaratra sy avaratra andrefana torak'izay ihany koa ny aty amin'ny manodidina ny Fianaratsoa sy Taolagnaro ny faritra sisa rehetra dia andraona mitsitokotoko na ibalika be mihitsy ingavy masoandro raha ny vinany maripana amin'ny sabotsy zay dia manodidina eo amin'ny 4 degré ny maripana ambony indrindra aty Morondava Betsiboka Boeny ary ny faritry Sofia 13 ka hatramin'ny 14 degré kosa ho an'ny avoatany morontsiraka Atsinanana moa dia manodidina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 1 degré eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 4 degré ihany koa ny any amin'iny morontsiraka andrefany Madagasikara dia zay indray raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.